Zay ny tontolon'ny fampianarana fa ivirana antsika ny ambava kosa ny eo amin'ny resaka fananantany isan'ny songadina tamin'ity herinandro ity ny resaka fanotorana tany amin'ny ampahany Mare Masay. Omaly alina aro dia nidina teny toerana ny teo anivon'ny ministera eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika amin'ny sahana ny tetikasan'ny filo sy ny fanajariana tany ary ny fampitaovana nanala ireo tany nanotorana ny ampahany tamin'ity ranony Masay ity. Nanapa-kevitra ny analany tany tsy nototorana teny amin'ny Mare Masay iny Omaly alina ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny tetikasan'ny filoha ny fanajariana tany ary ny fampitaovana camion folo sy fiarabe bulldozer no nampiasain'ny ministera ny tanteran'ireo tany nalana teny an-toerana. Ny fitsinjovana ny vahoaka ary fiarovana amin'ny mety akaran'ny rano no antony nanapahana hevitra tamin'ny tirara ity hoy ny ministra Naksaora Fidimanana. Tsy maintsy milatsaka ny sazy noho izany araka ny nambarany. Raha fantatsika rehetra dia bassin tampon iny Mare Masay iny, izany hoe raha tena tonga zany ny tondra-drano na tonga ny olana betsaka dia amin'iny faritra amin'ny Mare Masay iny atao hoe bassin tampon hoe amin'iny zany mandeha ny rano rehetrarehetra. Fantatsika ihany koa nefa fa ny rano rehetrarehetra amin'ny faritra Korondrano amin'ny faritra rehetrarehetra iny mandeha makao amin'iny Mare Masay iny daholo. Midika zany fa raha iny ny totofantsika dia miakatra ny rano. Tondra-drano zany amin'ny faritra rehetrarehetra tsy azo atao zany ny mamototra amin'ny toerana iny. Manahoana kosa nefa ny fahazondalana momba ny fanotorana tany eto Madagasikara. Arakaraka ny faritra ireo tapitanana Antananarivo aloha amin'izao fotoana zao misy efa misy étude ary efa misy comité technique miaraka amin'ny commune urbaine miaraka amin'ny aménagement du territoire misy équipe technique amin'ny rehetrarehetra eny hoe tivy azo totofana sa tsy azo totofana. Misy technicien miaraka amin'izany hoe mandrindra n'izany rehetrarehetra zany. Misy toerana azo totofana fa misy toerana kosa tondra efatra eny tsy azo totofana tompoko. Vinavinaina ho vita amin'ity farany ao andro ity ny asa fanalana ireo tany hanototofana teny amin'ny Mare Masay. Marina fa fivarinan-drano iny faritra iny ka mety ampiteraka fiakaran-drano ny misy faritra Ankorondrano sy ny manodidina ny fanotofana tany eny.